Zany amin'iny fa eto Madagasikara kosa no ametrahana ny fitoerana manokana isana ny fikirakirana ny vaovao an-dranomasina na ny centre de fusion de l'information maritime izany no tapaka dia atao aorian'ny fivorian'ny vomera ny Océana Indiana ny fiadidina ny primature no isana ny fametrahana ity fitoerana ity ka androany dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ny ministera rehetra voakasika izany miaraka tamin'ny premier ministre teny Mahazoarivo. Marefo amin'ny jiolatsam sy ny asa fampiororona ny faridramasiny Océana Indiana hoy ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean tafiditra fanamafisana amin'ny fitandrona filaminana an-dranomasina no antony ametrahana ny fitoerana manokana isana fikirakirana vaovao an-dranomasina na ny centre de fusion de l'information maritime izay eto Madagasikara no ametrahana amin'ny Folipeny. Fanamafisana ny fandriam-pahalemana ary ny filaminana an-dranomasina ary mifandray amin'ny internet aty amin'ny ranomasimbe indiana zany dia nanapaka ny firenena maromaro ato amin'ny ranomasimbe indiana sy en Afrika fa misy ny centre régional de fusion des informations maritimes dia nahazo an'io zavatra io atsika ary ministra eto azonareo antanina no nisolotegna ny fanjakana malagasy tany Seychelles ary nazahoantsika an'izany zavatra zany. Izy ty raha ny tena izy dia saika tsy ho azontsika fa tany Seychelles daholo na centre de coordination na ny centre régional de fusion des informations maritimes fa noho ny fihetsiketsehana zany nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teo amin'ireo mpamatsy vola sy firenena namana manodidina antsika ty amin'ny ranomasimbe indiana sy any Afrika any ivelany dia azontsika ka rehefa azontsika izy io zany dia misy karazana fipetra maromaro zay tsy maintsy tanterahantsika ary raha tamin'ny voalohany zany napetraka tany amin'ny ministéran'ny fiarovana izany karakara izany centre régional zany dia nanapa-kevitra ny gouvernement fa ho alefa aty amin'ny primature satria misy ministère maromaro zany transversal zany hoe mandray anjara ao anatiny zany zavatra izany zay nahatonga anazy afindra aty amin'ny primature ka rehefa afindra aty zany izy anisany engagement zany raisin'ny fanjakana malagasy ny fametrahana ny birao sy ny fanendrenana ny olona hitantana an'izany centre régional de fusion des informations maritimes zany ary koa ny petrabola hoentina hikarakarana an'izany centre vaovao izany eto Madagasikara ka nohon'izay zany satria misy ministère maro ary sapanandrara maro miaro dia atomboka androany ny fomba ifampandiniana miaraka amin'ireo rehetra reo zany mba manzay anjara daholo zany amoana ny hevitra amoana ny chronogramme ny voamiran'ny Océana Indiana ary vondrona Européenne amin'ny alalan'ny fandaran'asa FED andian'ny faraka amby folo raha ny fanazavan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ampijirina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny fampandehanana ny centre de fusion d'information maritime ankoatra ny tetikasa iarahana amin'ny voameran'ny Océana Indiana misy ihany koa ny fanohanana azo Madagasikara avy amin'ny Amerikanina sy ny Alemanina entina namafisana ny fiarovana ny sisin-dranomasina. Raisiko ny secrétaire d'État marine marchande any États-Unis dia rehefa niraisiko izy ary niraisin'ny filoham-pirenena dia io moa fifanarahana na izany no tena na filoha dia ray ihany satria ho an'ny fanjakana malagasy ny zavatra tadiavina dia nanay nangataka aho hoe mba omeo fitaovana izahay hiadivanay amin'ny Bois de Rose sambo hangam-pandeha 5000 km zany hoe 10,000 km ny ranomasinay ka mba mitaha mangataka hoe ina ny azo atao satria io no tena manka ary io vedette rapide io zany nanety hoe garde-côte io mba tena équipena matanjaka mihitsy dia nanaiky ny secrétaire américaine marine marchande zany fa amin'ny taona ho avy izy dia omena ianareo iny garde-côte matanjaka io satria mbola amboarina ary io zany tsy occasion fa vaovao mbola amboarina izy ary hainy io secteur misy aniva dia omena fa na dia zany tamin'ny fihaonan'Andriamatoa filoham-pirenena farany tamin'ny ambassadeur Allemagne dia mandra-pitongavana zay zany dia efa misy fanomezana
omeny firenena Alemana tsy ngeza ohatra n'le anankiray teo izy fa atonotony ihany ho tonga tsy hoela amin'ny tontolo aty araky ny dinidinika ny fanaovandry zareo Ankoatra ireo dia mitoy ny asan'ny fitoerana mpanara-mason'ny Jona na ny centre de surveillance de pêche. Ity fitoerana ity izay miara-miasa amin'ny ministera ny tontolo iainana amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko Andramena.